Dia misaotra antsika indray tonga amin'ny fotoana izay ianarantsika ny fotoana ianarantsika ny fianarana moa izany ny boky ny Apokalipsy. Dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary manona fiadanany sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Fianarana ianarantsika dia ny fanambaran'i Jesosy Kristy. Izao ilay izy hoe zavatra natokana ho an'ny kristianina rehetra tsy ankanavaka io. Zavatra natokana ihany koa ho an'izay vonona ny andreza ny fampianarana izany. Tsy ankanavaka manerana n'izao tontolo izao. Ka io tsy hoe filazantsara araka ny fanambara foana hatramin'izay hoe tsy hoe zavatra mampatahotra, na zavatra hoe natao hanenjena fiangonana na hoe hitsarana. Fa tenin'ny Kristy no entiny eto ary araka ilay fampianarana eo amin'ny fiangonana izay nianarantsika dia izao hoe Jesosy manao teny fankasitrahana, manao teny fananarana ary ihany koa manoro hevitra izy. Ary eo ihany koa le teny manambara manao hoe ny zanakatiana no anarina sy fahaizina. Tsika fitiavan'Andriamanitra. Raha ohatra ankehintsika izany hoe manan-janaka ohatrano ka tsy anarintsika ny zanantsika dia inona zavatra mitranga? Zaza sary ihany ny zanantsika izany. Matoa tiany izy izany dia anarina ka tsy izany no mananatra sanatry ny zanany. Japa no mpiany fa ny tenin'ny tompony hoentsika eto hoe mitondra fananarana sy fanitsiana satria araka ny tenin'Andriamanitra koa milaza manao hoe fa ny tenin'Andriamanitra izy dia izao ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mba hatomombana ny vahoakan'Andriamanitra. Hivavaka ary tsika hanomboka ny fotoana. Manasa antsika araka hivavaka tsika. Jehovah'Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mankalaza anao izay raha io, midery anao izay ary manome voninahitra anao. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ianao no mendrika hoderaina sy ankalazaina. Ko mangataka aminao izay raha io amin'ity maraina ity indray. Raha sitraka ao raha io dia mampianara anay ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaino izay vahoakanao. Eny mifahendreny izay ray, mifatahorana fenanao izay. Sokafo ny fonay sy ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Dia raina mandraka izay ny anaranao raha io, ankalazaina ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Dia eny Tompo, mpanao tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky tao anatrehanao, tsy manana fahamarinana dia kely aza. Mifony izahay ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra izay vitanay teo anatrehanao. Ko mangataka aminao izay Kristy io, dio amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary mangataka amin'ny fahafenona izay ny fanahinao masina, hanokatra ny fonay sy ny sainay mantaranay ny sitraponao. Dia mitenena ray fa voninkaino reto vahoakanao. Amen. Tohizantsika ny lesona izay efa nianarantsika izany tamin'ny maraina iny izany. Ka inona moa ny resahantsika izany tamin'ny maraina iny? Zavatra ny resahantsika dia izao hoe niresaka tsika tamin'ilay hoe Nikolaita. Hoe fantatro izy fa halanao ny asan'ny Nikolaita izy izay hala kokoa izy Jesosy. Izany hoe tsy tian'ity fiangonana ity izany ny toetra n'ireo Nikolaita ireo. Satria mitondra izany fampianaran-diso, mitondra fanoherana ny fampianaran'i Kristy ary mitondra olona indray izany hiverina any amin'ny nosy satria ny fampianaran'izy ireo dia izao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Amin'izareo izany ny fandraisan'ilay hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia izao hoe afaka amin'ny izay zavatra takian'ny lalàna amintsika fa afaka manao izay mandeha amin'ny filan'ny nosy sy ny fanondrena. Dia lasa mandeha amin'ny filan'ny nosy izany dia nanohatra an'izay mihitsy izany ity fiangonana Efesosy ty hoe tsy manaiky an'izany izay. Ary io moa ilay teny eo amin'ilay tenin'i Jesosy hoe nakasitrahan'i Jesosy izy tamin'ilay hoe tsy mahazaka ireo ihany koa ilay apôstôly santo ka ozy izy. Fantatro izy ny tsy fahazakanao n'ireo apôstôly santo. Ka izy moa izany fa ireo izay milaza ny tenany ho kristianina, ireo izay mitana ny tenany ho apôstôly, ireo izay milaza ny tenany ho mpanompon'ny Kristy izany, ireo ilay tsofoka ao am-piangonan'ireo mitondra fampianarana hafahafa izay mitondra fanakorontanana izany ka tsy
ka miala ao anatin'ny norma zany na ny rafitra zay efa nipetraka napetraka Kristy eo amin'ny soratra masina. Misy refy mifehantsika ao anatin'ity soratra masina ity zay arahantsika. Ka araka ny fanresahana foana hoe raha ohatra araka ny code de la route misy rafitra hoe ahoana ny anarana an'izany, ahoana kosa ny soratra masina ny tsisy rafitra. Fa raha tsy izany dia lasa fanjaka ny baroa samy manao zay saim-patany daholo. Dia izay no mahatonga ihany koa amin'izao fotoana izao rehefa jerena maro ny fiangonana izay misy ary maninona ny lasa be dia be ohatr'ireny ilay fiangonana. Zavatra anankiray dia jerena ilay izy. Raha mijery ny rafitra ao anatin'ny soratra masina ity no ny akabeazan'ireny fiangonana ireny, mba tsy tenenako hoe izy rehetra zany fa ny akabeazan'ireny fiangonana ireny dia izao mivoaka ao anatin'ilay rafitra daholo. Samy manao izay saim-patany daholo. Aiza ve rangako? Miteny fotsiny fiangonana evangelika misy karazany ny États-Unis. Tivina avy nijery vaovao teo dia fiangonana evangelika nudiste. Ny moa zany nudiste zany hoe miboridana zany ny ray fiangonana. Dia ny mpivavaka miboridana. Dia ny pastery miboridana. Dia mba ahoana re le pastery mitory ery aloha ery zany. Dia mijery ny fiangonana dia ny lakilosy-piangonana mihetsiketsiky. Dia inona no jerinao amin'izany? Dia mba normal ve zany? Mety ozy nareo inona zany teniko izany fa zany ange ny zavatra hita amin'ilay izy dia mba normal ve zany? Dia na le pastera mitory koa ery aloha ery dia mahita voatavo anankiroa izy eo alohany eo dia mba normal ve zany? Na mahita izay tsy fahitany eo izy. Zavatra mamofady ange zany ny reto. Nefa tsika nianatra amin'izany teto hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Le fiverenana amin'ny fitiavana voalohany le niainan'ilay fiangonana anatin'ilay fahamasinana, ao anatin'ny fahamotinana. Niresaka tsika tamin'ny resaka hoe momba ny fitafy kristianina teto. Hoe fahamotinana ny takian'Andriamanitra. Ao koa izy ny firavahana ireo tsy tahaka ny zavatra hita ety ivelany toy ny firandrana-bolo, na toy ny volamena, na toy ny volafotsy. Na toy ny fiakanjona ozy izy le mikanjo marevaka sy ny manao tsy fahamotinana zany. Fa ao kosa izy miafina ao zany firavahana ireo zany. Fa le fitondratena zany ao amin'ny fahamotinana. Fa tahaka izany ny fiangonana masina nataon'ireo vehivavy masina fahiny ozy izy. Dia nareo ve mieritreritra tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia nanao an'izany ny olona tao am-piangonana? Hoe niboridana daholo ny ray fiangonana. Mba imagine kely zany hoe amin'izao fa manaraka toetrandro ake ny fiangonana dia samy manao izay saim-patany. Ao moa ny sasany amin'le resaka hoe efa hoe ny fiangonana ireny tonga ny trano fa tsy ny olona intsony no makany am-piangonana. Any États-Unis any resahantsika na any Amerika. Dia mivavaka zany dia maneo miparkina eo mivavaka le olona zany. Zany eo amin'ny parkina zany le toerany. Fa le pastera tsy eo. Fa tsy haiko aiza le toerana nisy an'le pastera, tsy haiko amin'le trano angamba le pasteur. Dia le olona zany migare amin'le parkina daholo dia mijanona ao anaty parkina le olona, ao anatin'le tomobile zany. Dia mandeha ny fiderana dia mandefa alefany amin'ny onde anankiray zany le fampianarana sy ny fiderana sy ny fitoam-bavaka zany. Dia rehefa mandeha zany le olona zany dia mipetraka ao dia hozy le olona tsisy fivavahana miadana ohatr'izany. Mikalabana tsara izy anatin'ilay tomobile. Dia mandeha ny fiderana dia mihaino ireo izy. Dia rehefa manao amena dia rehefa manao amena zany dia klaksona pip 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 amena dikany. Na rehefa manao hoe aleloha dia miklimpi. Zany dia samy manao izay saim-patany eny daholo ny olona rehetra. Dia zany re fivavahana kristianina. Zany ve ny nampianarana antsika ilay hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany zany. Dia efa tsy tenenina intsony moa ny sasany. Dia zany. Dia ao ny sasany amin'ny resaka indray hoe fiakanjona. Tsy hanona anaram-piangonana fa sao dia misy tezitra eo ny sasany. Hoe rehefa tsy manao an'izao akanjo izao anao dia tsy tafitsofoka ao am-piangonana ianao. Zany izy daholo zany. Ao anatin'ity ve zany? Tsisy ao anatin'ity zany. Tsisy ato zany. Dia hoe tsy mahazo miditra any ianao rehefa tsy manao akanjo ianao. Hoe akanjo namboarin'ilay fiangonana hoe tia ny anaovan'ny fiangonana iray manontolo dia manao an'ity daholo ny olona rehetra. Zany ange mivoaka ny refy daholo zany rehetrarehetra zany.
tia mampana ely le olona satria zay zany le tsy manaraka le fahamarinana le olona fa mivoaka le refy ka zay nefa ny zavatra nisy zay zavatra ohatr'izany zany ny tonga atao amin'ity fiangonana Efesosy ity tsy zakan'le fiangonana le izy hoe tena tsy mety zao zavatra zao fampianaran'ny Nikolaita tsy mety ny ataon'ireo apôstôly sandoka reo dia nanohatra an'izay izy ary tena nakasitrahan'i Jesosy izay zavatra nataon'izay ary dia Jesosy dia niteny mihitsy hoe halanao izy ny asan'ny Nikolaita izay halako koa zany hoe halan'i Jesosy ary mbola verika ny halan'i Jesosy ireo izay mpandika lalàna ireo satria ireo no nataon'ilay Nikolaita halan'i Jesosy ireo izay mitondra fampianaran-diso ireo mitondra ny olona indray verina amin'ny nofo fa tsy verina amin'ny raha maridrefy halan'i Jesosy ireo nefa ireo mihitsy ny tena mizinjiny hoe zay dia vahoaka an'Andriamanitra izay mivoaka atao amin'ity fiangonana ity dia tsy izy fa ty ihany ny marina fa ty dia naorin'i Jesosy ty dia io efa nresahantsika teo hoe aza mihevitena hoe ty fiangonana ity nge ka hoe naorin'i Jesosy ty fa na Efesosy ary nge nanarin'i Jesosy Efesosy na anarin'i Jesosy mafy mihitsy hoe rehefa tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany ianao ka tsy mibebaka dia esoriko aminao no fanaovanjironao ka reo izay mitony tena manao hoe ty fiangonana ity naorin'i Jesosy fa zay miala ato dia very ianao no mampamangy voalohany fa zay mitazona ny tiana miala amin'izany fiangonana izany aza voavonjy izy satria nanaraka le maridrefy voavonjy izy satria nanaraka le maridrefy zany ka zay zany le izy hoe ao amin'ny tompo zay ny eo amin'ny tompo zay ny ao amin'ny tompo no misy ny fahamarinana ao amin'ny tompo no misy ny fahamarinana dia iverenantsika kely ary ny zavatra nyresahantsika koa ina moa zavatra namarana antsika anazy zany dia zao hoe noho ireo zavatra rehetra reo zany noho izay zavatra nitranga teo amin'ilay fiangonana dia zao hoe nampanatson'ny apôstôly Paoly ireo olona tany Efesosy tamin'izy tany Malta dia rehefa tonga tany amin'ny toerana nisy ny apôstôly Paoly ireo olona reo dia nanariny mafy tandrema ozy izy fa hisiditra ao aminareo izy hiambody masika ozy izy hiandrombaka ny ondro ozy izy dia vakitsika kely io teny io amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andinin'ny fahafito amby folo ka hatramin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andinin'ny valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo azafady asan'ny apôstôly toko faharoapolo ny andinin'ny valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo io no vakitsika farany zany dia zao novaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tandremo ny teny anareo sy ny ondry rehetra izay nanaovan'ny fanahy masina anareo mpitandrina hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra izay novidiny tamin'ny rano fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy hantra ny ondro izy rehefa lasa dia hisy ambody masika hiditra ozy izy eo aminareo izay tsy hantra ny ondry dia andinin'ny fahatelopolo ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaonany mpianatra anaraka azy zany hoe avy eo aminareo ihany zany avy eo aminareo no hiposahan'ny olona sasany hitory teny tsy marina hitaonany mpianatra anaraka azy inona Nikolaita nge teo amin'ny mpianatry ny apôstôly avy eo aminareo no hiposahan'ny olona marina avy eo aminareo izy no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaonany mpianatra anaraka azy zany hoe kristianina niaraka tamin'ny apôstôly teo ihany mpianatry ny apôstôly dia nivoana firifiry ny manao an'izany reny le Nikolaita reny zany mitondra teny tsy marina tsy hoe zay niala teo aminareo azy ho avy indray matsasasa jereo fa zay niala ny Nikolaita tsy zay niala ny Nikolaita betsaka mantsy tsy mazaka an'izany koa fa le olona teo aminy nitondra fampianarana tsy marina ireo ny antsoina hoe Nikolaita ireo no mitondra teny tsy marina avy eo aminareo ihany dia maninona le fiangonana reny ny manimba ny fiangonana reny zavatra reny lasa misy ahoana moa zany raha fampianarana fototra sy fampianarana marina ny amin'ilay fiangonana zany
dia lasa iny aroroam-paratsiana. Aroroam-paratsiana. Raha tena teraka ny tenin'Andriamanitra marina ny vahoaka tao, ny ankamaroany lasa zaza sary fa tsy tena zanak'Andriamanitra. Dia ny amin'ireny fiangonana ireny inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao? Ny ankabeazany zaza sary daholo ny ankabeazany. Satria nahoana? Tsy nateraky ny tenin'Andriamanitra na nateraky ny fanahy, fa nateraky n'inona? Nateraky le mpitory tao na ny pastera tao, dia manaraka izay tenen'ilay pastera. Na dia diso ary dia hamarinina hoe aikeo izay lazain'ny mpaminany. Arahana izany. Zany zavatra misy izany. Fa izay tsotra ihany, tia ihany oa, tsisy afa-tsy tia. Azony mafy izay tsara, tia ihany ny soratra masina, tsisy ankoatran'io ihany rehefa soratra masina dia izay ihany mitondra famonjena ho antsika. Ka toizantsika ilay izy ary eo amin'ny Apokalipsy 2:7. Apokalipsy 2:7 dia ny 7. Inona no zavatra ambaran'io? Dia izao no amarahana ny azy eo amin'ilay teny eo zany, Apokalipsy 2:7. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Izay manatsofina hozy izy, aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho antsika zany izay manatsofina, tsy izany no miteny an'izany fa Kristy no miteny an'izany. Izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana hozy izy. Raha manatsofina zany tsika dia mihaino an'izany fibebahana, antso-pibebahana zany hoe mibebah ianao. Ka miverena amin'ny fitiavana voalohany. Raha niala tamin'izay ianao dia mibebah ianao, miverena amin'izay. Ahoana ianao vao naheno fampianarana voalohany zany, taiza ny toerana nisy ianao, nangotraka nafany ianao. Nafany ianao teo amin'ny asan'ny Tompo. Nafany ianao tamin'izay tsy fahamarinana tonga tao amin'ny mpiangonana, tena hoe tsy mety mihitsy ianao, tena mitsangana mihitsy ianao, tsy mety izao rahalahy, ino ty ataonao ty, fa ahoana ianao no mitarika ny hafa indray ho any amin'ny zavatra efa tsy nentina taon'ny taloha. Fa amin'izao fotoana izao, raha mitsangana ohatr'izany ianao any am-piangonana miteny, manao ino ty ataonao ty rahalahy, dia ny pastera mihitsy no miteny ianao. Efa tsy izany intsony izao. Tsy azonareo atao an'izany. Afaka ampidirinao am-piangonana daholo ny akoson'ny vorona rehetrarehetra samy manao izay saim-patany, fa tsisy refi-tsony hoe efa tsy izany intsony izao. Izany ny zavatra misy amin'izao fotoana. Tamin'izany mbola tena miaro ilay famarinana, nefa izay ny tediavin'ny Tompo, miverena ianao amin'ny fitiavana voalohany. Aiza ny fitiavana voalohany amin'izany amin'izao? Tsisy intsony. Dia samy miezaka manamary teneny daholo. Io ny angatahan'ny Tompo amintsika io. Miverena amin'ny fitiavana voalohany io. Ianao mafana io ny tediavin'ny Tompo, hijoro amin'ilay fahamarinana, ary ampijoro ilay fahamarinana ao am-piangonana. Amerenana izay natao tsatoka. Izay zavatra rehetra tsy nambolen'ny tenin'Andriamanitra dia tokony toerinao zany. Izao ny zavatra tsy mety. Tsy mety tsy manaiky an'io. Na pastera ary ianao rehefa misy zavatra tsy mety io. Ny apôstôly Paoly nge ka ny tenin'ny Petera. Rehefa nisy zavatra tsy mety izao ataonao izao rahalahy. Ahoana ty? Fa amin'izao rehefa zany dia hoe tsy azo tenenina hono. Satria pastera dia tsy azo tenenina zany izy, tsy azo tenenina. Afody vava. Manaiky izay tenenina eo, na ianao mivoaka fa tsy mahazo miteny ianao. Tsy azo atao zany. Dia alefa daholo ny fampianarana rehetra, fampitahorana hoe tsy azo atao no miteny an'izany. Zany ny zavatra misy zany. Mampalahelo fa zay. Fa izao mijoro lahy, mijoro ranabavy. Mahareto amin'ny Tompo. Dia fikiro ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky. Rehefa tsy marina dia tsy marina, tsisy resaka zany. Fa Jesosy Kristy irery ihany no atahora. Manajana mpitondra anareo izy. Manekena mpitondra anareo. Io nge ohatran'ilay hoe manekeny vadinareo. Fa rehefa nitenen'ny Tompo hoe manekeny vadinareo. Fa rehefa miteny Tompo hoe manekeny vadinareo, dans le Seigneur hozy izy, ao amin'ny Tompo hozy izy. Zany hoe rehefa manaiky vady zany hoe dia ao amin'ny Tompo no anekeno azy. Fa rehefa tsy ao amin'ny Tompo miala tsiny dia ohatr'izay ihany koa pastera. Ohatr'izay ihany koa ireo mpitondra anao reo. Manaiky azy ianao, manaja azy ianao rehefa ao amin'ny Tompo. Fa rehefa tsy ao amin'ny Tompo dia miala tsiny kosa. Tsy nanao contrat tamin'ny pastera fa Jesosy no nanaovako contrat. Tsy nanao contrat tamin'ny fiangonana fa Jesosy no nanaovako contrat. Fa dia anjarantsika zany, izay nge ilay hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany.
de zay le miverena fitiavana voalohany ka zay zay aloha zay manatsofinao ko izy ihaino zay lazay ny fanahy my fiangonana manatsofina anao de no zany zay teny zay de mibeba ianao de miverena ianao am'izay fitiavana zay fa raha ohatra ianao ka miverina am'izay fitiavana zay de inona ny zavatra tenen'ny tompo eo am'le tapany faharoa de zao ny zavatra teneniny eo am'le toko faharoa andin'ny fafito izay maharesy de avelako inana amin'ny hazonaina izay eo paradisan'andriamanitra izay maharesy dia avelako inana amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'andriamanitra zany hoe ady zany io atrehanao io izay maharesy ozy izy tsy moramora zany mijoro amin'ny fahamarinana zany hoe rehefa misy zavatra tsy mety ianao mila miverina hoe miverina fitiavana voalohany zany manitsy zany ianao ampiangonanao manohatra zay tsy marinao ampiangonanao ianao de iteny ianao amin'ny pastera de mety na ianao ragny mety ataotra de ahoana mety tenenina eo mijorora lahy mijororana bavy mijoroa jesosy no fikiro fa ho an'izay miverina amin'io fitiavana voalohany io zany ka mibebaka mpandresy izy zany mpandresy izy zany fa tsy ny olona rehetra nefa ny mpandresy zay mahatonga an' jesosy hoe izay maharesy ho an'izay vonina ny anao an'zany ady zany de zay ny teny tompo hoe zay maharesy ozy izy de inona ny zavatra ataon'i jesosy aminy izay maharesy de avelako inana amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisan'andriamanitra maninona moa izy no miresaka le hazonaina eo amin'ny paradisan'andriamanitra satria io hazonaina io tokoa de eo amin'ny paradisan'andriamanitra no misy an'io fa ny tiany tenena amin'io hazonaina io zany de zao inona ny hevitra io hazonaina io zay eo amin'ny paradisan'andriamanitra mitondra fiadanana io izay maharesy zany de izy no andray le fiadanana ao amin'ny Kristy efa mihinana efa mandray zany fiadanana zany efa migotehany zany fiadanana zany izy eto tany sady efa migotehany zany sady izy eto amin'ity tany ity satria nao nandray an' Jesosy izy tompo sy mpamonjy ny fiainana hoe Jesosy no tompony izy no arahany izy no ekeny izy no tompony tsy manaiky zay zavatra tsy marina izy tahaka an'ireo Nikolaita fa mijoro amin'ny fahamarinana izy ka rehefa mijoro am'izay izy manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana anjaka ao aminy izy anovana azy de mandray le fiadanan'i Kristy izy ary io fiadanana azo am' Jesosy io de zao hoe tsy mitovy amin'ny famomen'izao tontolo zao izy ahoana izy tao am'le Jaona toko 7:10 tsika kely Jaona toko 7:10 de zao no teneniny ato am'le 7:20 ary amin'ny raha maharesy zany ianao zay maharesy no mehinan'io fiadanana io de ozy izy eo amin'ny 7:20 manao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo aza manahelo na matahotra ny fonareo aza matahotra ianao raha vonina ny ady ianao de tadidio efa mpandresy sady ianao izay maharesy ozy izy de men'Andriamanitra n'izany fiadanana zany aza matahotra ianao aza malahelo ianao fiadanana no omeko anareo fiadanana no avelako anareo de io arak'le tenentsika teo io hoe ilay azonaina ozy izy hoe zay maharesy de omeko le azonaina ozy izy eo amin'ny paradisan'Andriamanitra ka ao amin'ny paradisan'Andriamanitra tokoa no misy an'io azonaina io inona nefa ny zavatra hoentin'io azonaina io de jereo ny zavatra teneniny ato amin'le Apokalipsy toko 2:20 de zao ny zavatra teneniny ato vakitsika ny andininy 2 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Apokalipsy toko 2:20 andininy 2 de zao ny teneniny ato hoe ary teny an-daniny roan'ny ony de nisy hazonaina mamoa 12 samy hafa sady mamoa isam-bolana ary ny raviny hazo de fanasitranana ny firenena maro eo amin'ny hazony ihany io de ny zavatra teny de ozy ny raviny avo izy de fanasitranana ny firenena maro mitondra fanasitranana zany io hazonaina io fanasitranana amin'inona io le tenentsika teo hoe fiadanana no omeko anareo raha ohatra zany ka rehefa tonga any amin'ny paradisa atsika sitrana tanteraka ny amin'ny zavatra zay iainantsika eto amin'ity tany ity inona moa le fanasitranana hoentin'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao tsika de miainao anatin'iny miainao anatin'ny fahoriana
miaino anatin'ny problema maro samihafa, miaino anatin'ny vakitrano, ny von'olona, miaino anatin'ny alatra, miainao anatin'ny arety mandringana, miainao anatin'ny fitaitainana lava sy ny fanahiana, miainao anatin'ny zavatra maro samihafa zany zay miainao anatin'ny fahafatesana. Rehefa tratran'ny fahafatesana iny deuil ianao misaona zany. Fa hoana omeko fanasitranana ozy izy. Raha avy ny avo izy ho fanasitranana ny firenena. Dia jereo fa rehefa tonga eo amin'ny paradisan'Andriamanitra io ianao dia inona ny zavatra misy? Vakitsika kely amin'ilay eo amin'ny toko faraika amby roapolo no vakitsika. 1:4 dia izao no tenenina. Toko faraika amby roapolo 1:4. Rehefa tonga amin'ny paradisan'Andriamanitra ianao dia inona ny zavatra miandry ianao? Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsisy intsony zany rehefa tonga amin'ny paradisan'Andriamanitra ianao. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsisy intsony zany. Omeko anao io azonaina io. Zay hitondra fanasitranana ny firenena rehetra hozy izy. Rehefa tonga any zany ianao dia anana fiadanana ianao, anana fandriam-pahalemana ianao, tsisy fahafatesana intsony, tsisy fanaitainana intsony, tsisy tomany intsony. Dia nefa ianao raha mandresy sahady ianao zany eto, dia zany fiadanana zany efa omeny Jesosy ianao sahady eto. Efa migotehany zany fiadanana ny azonao amin'ny azonaina zany ianao eto. Fandriam-pahalemana. Ianao rehefa manana an Jesosy dia zao tsy manana iah ianao. Satria apetraka ao eo aminy entanao rehetra. Ahoana izy Jesosy makanesa ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana makanesa aty amiko fa izao no nomenareo fitsarana. Rehefa manatona an Jesosy ianao dia meny fitsarana ianao, mitsahatra. Na misy olona mitory amin'ny tribonaly ianao dia meny. Ianao tsy hoe rehefa tratran'izay fotoana izay ianao dia tonga dia teo hoe mafy be ianao. Hoe tonga dia tena hainao daholo mitolona ny rehetrarehetra tsisy problème. Non. Tonga ny problème ny ohatra hoe torian'ny olona ianao sy ny karazany. Vavaka ianao apetraka ao amin'ny tombo izay satria fantatrao fa tsy amin'ny herinao. Dia meny tombo hery ianao. Manana fiadanana ianao fanao miatrika an'izay zavatra izay. Tonga ny mpangalatra fa apetraka ao amin'ny tompo iny. Tompo misy zavatra ho avy atreo apetraka eo ampilatananao rovy izay milova sy amin'ny ratsy. Meny tombo fiadanana ianao. Misy manao kaspara ianao amin'ny fiainanao. Misy mandefa ody ratsy. Andatsika varatra ao amin'ny tranonao. Manisy marary ianao mahatonga anao lasa marary kibo. Lasa misy zavatra mivoto any anatin'ny kibonao any. Asan'ny devoly Satana zany. Apetraka ao amin'ny tompo izay tsy hoe tsy miady ianao, tsy misy efenao aminao mihitsy hoe tena ao ny tompo aty. Fa raha ohatra ianao tsy manana an Jesosy zany dia zao tsy manana izay fiadanana izay ianao dia vitany aminao. Ianao mpi afaka hiady amin'ny devoly, andeha amin'ny dokotera ianao tsy sitran'ny dokotera ny aretin'ny fanafian'ny devoly zany. Firifiry zany nalala olona anankiray nisy vehivavy zay. Ao anatiny io misy zavatra mandehandeha ao anatiny eo dia misy zavatra mivoto dia marary azy ilay izy. Dia rehefa atao échographie ilay izy dia hita hoe misy zavatra. Nididina izy, tsisy ninona ao amin'ny kibony. Efa ngamba dia rehefa avy eo nefa miverina indray ilay izy. Ngamba tsy efa nididina intelo ny efatra ngamba ilay vehivavy zay. Tsy hita mihitsy fa nivavahana. Nandroana devoly. Vavahana. Fa avoan'ny vavahana tonga dia nietsika ny devoly tao anatiny tao. Ilay devoly no mamparary ny kibony sy mampivoto ny kibony. Inona ny fiadanana ho azo amin'izany? Tsisy fiadanana azo amin'izany. Fa izay ilay izy hoe ao amin'i Jesosy dia maninona? Manana fiadanana ianao. Apetraka ao amin'ny tombo izany rehetra izany. Ahoana ozy izy? Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy. Inona ny atahoranao? Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy. Dia ato izy atao amin'ny salamo, jerentsika kely ange izay atao amin'ny salamo 7:30 no jerentsika. Ny zavatra resahany atao amin'ny salamo 7:30 ato.
dia zao ny zavatra teneniny ato. Dia ny andininy valo amby folo dia zao ny zavatra teneniny ato. Ny andininy valo amby folo. Dia zao ny zavatra teneniny eo amin'ny andininy valo amby folo. Dia ahoana izy izy? Indro ny mason'i Jehovah mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony. Indro ny mason'i Jehovah mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony. Andriamanitra zany mitsindro izay matahotra azy sy manantena ny famindram-pony. Miahany reny olona reny zany Andriamanitra. Manana fiadanana ianao rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy afaka fanadinana ianao dia ahoana indray Tompo zany dia ahoana no aviko ity zany. Fa apetrako amin'ny Tompo sy dia meny Tompo fiadanana ianao satria nahoana? Ny hoavinao dia eo am-pelantanan'Andriamanitra fa tsy eo am-pelantanan'izao tontolo izao. Na hoe tsy aminy ianao tsy afaka fanadinana dia iny ianao dia kivy sy ketraka dia mamoy fo ianao. Ao amin'Andriamanitra misy fanantenana. Amin'Andriamanitra misy famindram-po. Amin'Andriamanitra misy ny fiadanana. Raha ianao manan'Andriamanitra manana fiadanana ianao. Eto zany ianao rehefa mandrain'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Indrindra hoe mifikitra amin'ilay fahamarinana. Raha olona tsy miverina amin'ny fitiavana voalohany zany tsy manana fiadanana koa zany. Ianao ve mandika ny lalàn'i Jehovah sy manohitra ny sitrapony ianao dia mbola hanome anao fiadanana ve izy? Fa ho an'izay mikatsaka ny fahamarinan'Andriamanitra sy mandeha araka ny sitrapony nomen'Andriamanitra fiadanana ihany koa. Satria izay ilay mahazo fiadanana, izay maharesy ange nomena ilay fiadanana. Fa tsy hoe izay ao anatin'ilay fiangonana Efesosy. Ity nge fiangonana voalohany resahana eto hoe natsangan'i Kristy koa io fiangonana io. Fa izay maharesy nomena ilay azonaina fa tsy hoe ny fiangonana rehetra. Dia izay maharesy iny ilay miverina amin'ny fitiavana voalohany ihany io, ilay mifikitra amin'ilay fahamarinana io. Izay zany no omena ny fiadanana io. Raha izao tontolo izao jereo tsara fotsiny hoe na dia manan-karena ary izy. Ny olona zany rehefa ohatra hoe mahita manam-bola be ireny na manan-karena na manana tomobila, manana trano dia tena miadana kosa ireny olona ireny. Fa za miteny amintsika tsy miadana zany ireny. Matory fotsiny izy amin'ny alina aloha dia efa tsy mahita tory izy. Manahoana ilay sécurité eo? Mety ve ilay sécurité, ilay alarma ve mandeha? Fa mitaitaina mametraka ny alarma. Dia ahoana? Vao maneno ny alarma, goay ilay ty. Inona izany? Ka isakany nandeha nandalo teo nampaneno an'ilay alarma. Dia aiza ilay fiadanana? Fa raha amin'Andriamanitra ianao manana fiadanana ianao. Manana fiadanana ianao amin'Andriamanitra. Ahoana izy ny teny Tompo? Aza manany ampitso fa ny ampitso anany aminy. Ampy an'io ny an'io izy. Dia izay izy ao amin'Andriamanitra ianao meny fiadanana ianao. Izy no mitsindro ny hoavinao sy ny fiainanao rehetra. Dia izay moa zany ilay izy hoe, izay ilay izy hoe eto amin'ity tany ity zany tsika dia maninona? Efa migote sahady izany fiadanana izany. Ary izy io nge any amin'ny tamin'ny eo moa tsy ilay izy hoe fandraisana an'i Jesosy Kristy no andraisana le fanasitranana sy le fiadanana zany dia efa famina ny fanambara sahady ange zany alohan'ny nahafatesan'i Kristy. Dia jereo nge izy aty amin'ny faminaniana Isaia 7:50 no vakitsika. Isaia 7:50. Dia vakitsika ny andininy 5. Dia zao ny zavatra teneniny any. Andininy 5. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika. Kristy zany no resahana eto. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helokontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy. Ary ny dia-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Izay ilay hoe ny fandraisanao ny Kristy zany maninona? Ahazoanao ny fiadanana io sy fandriam-pahalemana io. Dia hono izy tsara? Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy. Dia toy izany, ary ny dia-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Le hazonaina maninona? Mitondra fanasitranana ho an'ny firenena. Dia Kristy koa tenenina hoe ny dia-kapoka tamin'ny Kristy maninona? No nahasitranana antsika. Inge tsy hoe fanasitranana tsy fanasitranana antsika hoe
spirituellement fotsiny hoe ara-panahy fotsiny fa fanasitrana ara-nofo koa satria tena miapaka amin'ny fiainantsika ara-nofo mihitsy io satria men'Andriamanitra ny fiadanana ara-panahy io. Misy olona tena manana zavatra be dehibe, misy olona tsy manana zavatra firy. Fa ataontsika hoe mba manana ondry anankiray izy, na mba manana omby anankiray izy, manana saha kely izy asahany eo. Za miteny antsika fa iny olona manana omby ray saha kely iny, any ambanivohitra iny, miadana lavitra no le mpanan-karena be, mpanefoefo, manana zavatra be dehibe. Satria tsy misy fiadanana. Ny olona koa rehefa misy fotoana voviana zao na ino zavatra tamin'izay tamin'ny tele teo hoe misy olona nanan-karem-be zany tafita teo amin'ny fiainana izy fa rehefa nanana rena rehetrarehetra izy azo atao rehetrarehetra zany manao amin'ny resaka bourse aty zany natao tsy nahita fiadanana intsony izy satria nahoana azony amin'ny vola daholo ny zavatra rehetra rehetra fa tsy hitany intsony inona moa ny azoko atao zany satria tsy ao le fiadanana fa pokaty ihany zany zay fiadanana zay. Le fiadanana omeny nofo io pokaty io. Ka le ty fiadanana ao anatinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, le dia kapoka tamin'i Kristy mitondra fanasitranana ao antsika. Zay no mikasika an'iny fa zay maresy zany no mahazo amin'izay. Ataontsika ara ny vita ny mikasika an'iny resaka le hoe Efesosy iny fa zavatra efa niresantsika tany aloha dia zao manao hoe ity fiangonana Efesosy ity dia mifanandrify amin'ny soavaly fotsy any amin'ny toko fahenina zany apokalipsy toko fahenina. Ny fiangonana Efesosy zany dia mifanandrify amin'ny soavaly fotsy amin'ny tombo-kase voalohany ao amin'ny apokalipsy. Jery zay paralelisme zay zany tsika hoe inona ny ifandraisan'ireo satria mifandray zany reo, miaraka zany reo. Dia jerentsika reo amin'ny toko fahenina andininy voalohany apokalipsy toko fahenina. Jery zany tsika tombo-kase voalohany soavaly fotsy zany apokalipsy toko fahenina ny andininy voalohany. Apokalipsy toko fahenina ny andininy voalohany. Dia rehefa hitatsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitatsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7. Areko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola aharesy. Averiko tsara le izy. Ary nahita aho rehefa novahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7. Zany hoe le tombo-kase voalohany zany io. Areko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka aresy sady mbola aresy. Inona moa zany ty zavatra hita eto zany dia zao hoe nisy soavaly fotsy ozy izy ary izay nitaingina le soavaly fotsy ozy izy dia zao efa naharesy ary mbola aresy. Nanana satro-boninahitra izy teo amin'ny lohany ary nisy zana-tsipika ozy izy teny an-tanany. Iza ty soavaly fotsy ty zany. Ity soavaly fotsy resahana eto ty dia zao hoe le fiangonana apostolika io resahana io. Fiangonana apostolika zany io resahana io, ny fiangonana voalohany zany no resahana eto. Zay zany no resahana amin'le hoe soavaly fotsy ity zany. Inona moa le loko fotsy? Le loko fotsy dia marika an'le fahadiovan'ity fiangonana ity. Le mbola tsisy petipetina zany. Ny aina tao anatin'ny fahamarinana, ny joro tamin'ny fahamarinana, ny aina tao anatin'le fitiavana voalohany. Zany hoe tsy arorom-paratsiana zany. Ny aina tao anatin'izay fahamarinana zay, ny aina tao anatin'ny fandresena, ny aina tao anatin'ny fahadiovana. Zay ny aina ity, zay le loko fotsy zany. Ary le soavaly maninona no lazaina hoe le soavaly no ilay fiangonana. Satria ny hevitry ny soavaly ao anatin'ny soratra masina dia zao hoe fiangonana na amin'ny teny frantsay hoe assemblée. Zay zany ny hevitry ny soavaly. Dia raha mijery kely an'izay tsika ohatrany hoe satria mety zavatra tsy haiko rehefa andresantsika izy atsika mijery amin'ny toko 12 miresaka an'io mba ahafahantsika le izy mba tsy tenenantsika fahatany fotsiny hoe aiza koa misy an'izany. Dia jerentsika ty amin'ny Jeremia toko 12 andininy 5 sy ny 9.
dia zao nivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 12 ny 5 sy ny 1 ny anaran'i Jesosy. Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana ny fiaikan'ny soavaly? Ary eny amin'ny tany miadana no anananao toky, anahoana kosa ianao raha mbieny mikiriatraly eny amoron'ny Jordana? Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakavin'ny rainao aza dia samy mamitaka anao, eny niantso mafy teoriana ireo aza mino azy, na dia tsara fiteny aminao aza izy. Ahoana ozy izy? Raha niara-ny azakazaka tamin'ny mpandeha tongotra ianao ka voany, dia ataonao ahoana ozy izy ny fiaikan'ny soavaly? Dia amin'ny 1 izy toizany. Fa na dia ny rahalahinao sy ny mpianakavin'ny rainao aza dia samy mamitaka anao. Eto zany le soavaly dia ampoarina amin'inona? Ampoarina amin'ireo rahalahinao sy ny mpianakavindrainao. Dia raha eto zany tsika dia miresaka le hoe soavaly, dia miresaka ny fiangonana, ireo rahalahy, ireo kristianina zany no resahana eto zany amin'ity. Ny fiangonana zany no resahana eto amin'ity. Ka ny soavaly zany eto dia maneho an'le fiangonana zany. Ny soavaly zany eto dia maneho an'le fiangonana. Raha miresaka zao tsika ohatrany hoe zaho jaonina rahalahinareo izy miara ory aminareo. Rahalahinareo. Eto indray nefa ny zavatra resahana ato amin'le 12 amin'ny Jeremia dia rahalahinao. Fiangonan'Andriamanitra ireo. Rahalahin'i Jeremia ireo. Vahoakan'Andriamanitra ireo, fiangonana no resahana amin'io satria assemblén'Israely no resahana eto. Ireo no manenjika an'i Jeremia. Ireo no napiditra azy tany an-davaky ny rano. Ireo no nampigadra azy. Ka raha ohatra hozy izy ka miara-miazakazaka amin'ny mpandeha tongotra ianao, miara-mandeha amin'ny mpandeha tongotra ianao ka voany, dia ahoana kosa raha ny Israely iray manontolo miady aminao zany, dia ahoana? Vitanao no mandresy an'izany sa tsy vitanao? Fiangonana zany no resahana eto, assemblée no resahana eto, ny église no resahana eto zany. Ka ity soavaly ity zany maneho le fiangonana voalohany. Maneho an'le fiangonana apostolika. Maneho an'le fiangonana, satria le soavaly miloko fotsy, maneho an'le fiangonana feno fahadiovana, feno fahamarinana, ary fiangonana mpandresy. Zay maharesy ozy izy. Dia maneho an'le toetran'le fiangonana zany le loko fotsy. Izy ara no mitondra indray le soavaly, satria izay ny zavatra nyresahantsika eto. Verenantsika indray eo amin'ny 1 teo, Apokalipsy 1. Ny zavatra resahana eo amin'le 1. Dia zao ny zavatra tenenina eo. 1 azafady, Apokalipsy 1 ny 2. Dia ozy izy. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy, dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy. Ilay nitaingina azy ozy izy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra ozy izy, ary nivoaka izy ka naharesy sady mbola haresy ozy izy. Zay zany le mitaingina azy ity. Iza zany no mifehan'ity soavaly ity, satria zay mitaingina le soavaly no mifehan'le soavaly. Io zany no mitondra le soavaly. Raha tiany hoentina amin'ny akavanana le soavaly dia mandeha amin'ny akavanana. Tiany mandeha amin'ny akavia dia makany amin'ny akavia. Tiany androso dia androso. Tiany mijanona dia mijanona. Misy mitongona zany ty soavaly ty. Zany hoe iza zany le soavaly tsy neto raisitsika zany hoe le fiangonana voalohany ty soavaly ity. Ka iza ary no mitondra ty soavaly ity zany. Iza no manana fahefana amin'ity soavaly ity. Dia le manana fahefana amin'le soavaly dia lazainy hoe ilay naharesy sady mbola haresy. Iza nefa io efa naharesy io sady mbola haresy? Jesosy Kristy no resahana amin'io. Jesosy Kristy le naharesy sady mbola haresy. Jesosy Kristy le naharesy sady mbola haresy. Dia ho resahantsika rehefa avy eo naharesy tamin'iny Jesosy ary mbola haresy fa zao. Araka le teneniny manao hoe Kristy no mitondra le fiangonana zany. Kristy no mitondra ty fiangonana ity. Fa i Kristy nefa ny zavatra hitantsika dia zao hoe amin'ny fotoana zay isiny ty fiangonana ity, Kristy tsy teto an-tany intsony. Fa iza zany no tondra Kristy nefa no Kristy no lazaina hoe efa naharesy sady mbola haresy. Dia amin'ny fomba ahoana zany nitondrany Kristy an'ity fiangonana ity ary zany nefa Kristy tsy eto an-tany intsony. Dia inona zavatra amin'ny alalan'ny fanahy masina zany nitondrany Kristy an'ity fiangonana ity.
de jerentsika fa zay mihitsy zavatra tenenny atao mijaona de tsika eo mijaona toko fahenina amby folo izy milaza n'izay zavatra zay jaona toko fahenina amby folo jaona toko fahenina amby folo de vakitsika ny andininy fahatelo amby folo inona zavatra teneny eo am'le andininy fahatelo amby folo jaona toko fahenina amby folo andininy telo amby folo de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tonga ny fanahy masina azafady fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana de izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana de izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra iza no hitari-dalana anareo ny fanahin'ny fahamarinana hozy izy iza zany no mitarika an'ity fiangonana ity iza no mitondra ty fiangonana ity le fanan'Andriamanitra zany no mitondra ty fiangonana ity ary tsy afaka manao ninninona ty fiangonana ity raha tsy ny fanan'Andriamanitra no miasa amin'ity fiangonana ity raha ohatra zany mbola tsy tonga io fanahy masina io tsy afaka manao ininona zany ny fiangonana zay ngenona tonga ny Jesosy ny teny manao hoe alohan'izy niakatra tany an-danitra zaho izy miteny anareo tsy etsiketsika eto Jerosalema ianareo mandra-pilatsaka io jerentsika asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany raha isika kely asan'ny apôstôly toko voalohany de vakitsika le andininy fahaefatra de inona zavatra tenenio ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala any Jerosalema fa iandry ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy namepetra azy tsy ala ny Jerosalema Jesosy zany hoe aza miala eto Jerosalema anao nareo mandra-pahazonareo le teny fikasany ray zay efa kasano omeny anareo fa Jaona ozy izy nanao batisa tamin'ny rano fa nareo afaka andro vitsivitsy de atao batisa amin'ny fanahy masina zany hoe tsy afaka manao ninninona zany le mpianatra raha tsy mirotsaka io fanahy masina io ary rehefa irotsaka io fanahy masina io de inona ny zavatra mitranga de jereo ny andininy fahavalo vakitsika ny andininy fahavalo de zao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema eran'ny Jodisia Samaria ary hatrany am-parany tany azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema eran'ny Jodisia Samaria ary hatrany am-parany tany zany hoe misy hery zany mirotsaka ao amin'ny apôstôly ary lasa vavolombelon'Andriamanitra izy zany hoe le fanahy zany no maninona no mitondra azy ireo zany ahafahany manao ny asa zay ataony de zay mahatonga izy hoe i Kristy no mitondra ty fiangonana ity amin'ny alalan'le fanahy masina zay nytenenina hoe rehefa tonga ny fanahy masina de izy no hitari-dalana anareo izy no hitari-dalana izy no hitondra anareo zany ny fanahy masina io izy ho vavolombeloko ary nareo ihany koa de ho vavolombeloko izy izy terenantsika kely atao amin'ny Jaona toko fahenina amby folo ange zay ny zavatra teneniny ato Jaona toko fahenina amby folo verenantsika kely nareo izy de ho vavolombeloko ny fanahy izy ho vavolombeloko ary nareo ihany koa de ho vavolombeloko satria le fanahy no milaza zay henony izy fa tsy miteny ho azy izy zao ny teneniny amin'ny toko fahadimy amby folo azafady toko fahadimy amby folo andininy enina amby roapolo toko fahadimy amby folo ny andininy enina amby roapolo de zao ny teneny ato fa raha tonga ny mpananatra izay irahako ho aminareo satria irahan'i Jesosy mihitsy izy io hitondra ty fiangonana ity zany fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray de izy no vavolombelona anambaray ary anareo no vavolombelona ary anareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa eto amiko hatramin'ny voalohany ny fanahy izy de vavolombelona manambara ary ianareo koa de vavolombelona anambara izy rehefa mirotsaka io zany de zay lazay ny fanahy no amboarina zay ny fanan'Andriamanitra no mitondra zay mahatonga ty fiangonana voalohany ty hoe feny fahamarinana zany le fiangonana voalohany de
hitantsika efa tamin'ny andro Pentekoste tanan'iny nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny mpianatra ary efa nirotsaka ny fanahy masina dia tsy voatanan'izy ireo fa lasa izy ireo andeha nitory an' Jesosy Kristy efa nresantsika teto zay hitan'ny olona rehetra zany vavolombelona ny olona rehetra teo Jerosalema nahitan'izany satria nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia nanomboka nanao ny asa amin'izay izy no mitarika an'ity fiangonana voalohany ity fiangonana apôstôlika ity ny fanahy masina no mitarika an'ity fiangonana apôstôlika ity ireo fariseo sy mpanorandalàna dia nieritreritra nanao hoe rehefa maty Jesosy dia zao resy izy vitany aminy tsisy tsony za fiangonana kristianina zany nikeo andoha tao ny mpisorona be ry Kaify nikeo andoha tao maty Jesosy dia vitany tsisy tsony zany fa rehefa nirotsaka ny fanahy masina inona ny zavatra an'izy voamaika nankalazaina indray Jesosy Kristy ary zavatra anankiray dia zao hoe lazaina Jesosy fa dia zao hoe ilaina haresy ozy izy ary mbola haresy ka ny fahafatesan'ny Kristy zany dia zao tsy faharesena ho an'ny Kristy ny fahafatesany fa inona fandresena ny fahafatesany satria nitondra ny eloko zao tontolo zao Jesosy tamin'ny hafatesany ary nandresy ny fahafatesana izy nitsangana tamin'ny andro fahatelo fandresena ho an'ny Kristy tsy fa raha eritreretin'ilay ratsy sy nireo mpiaradia taminy zany namono ny Kristy dia hoe vitany amin'ny Kristy hoe resy izy fa fandresena ho an'ny Kristy ny fahafatesana satria Kristy nandresy ny fahafatesana arak'ilay teneniny teo amin'ny Apokalipsy toko voalohany 17 ao amin'ilay fampidirana tao inona ny zavatra hitantsika tao 19 dia zao ny zavatra teneniny Apokalipsy toko voalohany 19 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ao nozy izy dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita velona Kristy maty izy nefa velona indray manana ny fanalahidin'ny fahafatesana ozy izy sy ny fiainatsita Kristy efa maty nitsangana nandresy ny fahafatesana io le efa nresantsika teto hoe izy le premier-né des morts lamatoan'ny maty ozy izy ka raha nitsangana tamin'ny maty Kristy dia Kristy ny voaloham-bokatra ihany koa an'ireo fitsanganana amin'ny maty zay ho avy rehetra terina fandresena lehibe no nataony no azony Kristy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty ka tsy faharesena ho an'ny Kristy mihitsy zany ny fahafatesany fa fandreseny satria nao nandresany io fahafatesana io izy ahoana izy ry fahafatesanao aiza ny herinao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao resin'ny Kristy ny fahafatesana dia eto ihany koa ny zavatra teneniny zavatra resahana eto dia zao hoe ny zavatra resantsika eto satria ny teny izy dia hoe ahoana tsara moa izy teo amin'ilay toko fahenina dia zao no zavatra teneniny amin'ilay toko fahenina teo hoe 15 toko fahenina ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary izay nitangina azy dia nanana tsipika ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola resy maninona moa ny resahana zany ohatra hoe resaka hoe naharesy sady mbola resy matoa zany miresaka an'io dia zao hoe misy ady zany io misy gera zany io satria ianao tsy resahana mihitsy hoe efa nandresy ianao sady mbola haresy ianao resaka ady ny resahana amin'izany fandresena izany raha tsy nisy ady tsy misy ny fandresena tsy isy hoe fa manina ianao mpandresy satria zany natory satria zany nandeha tongotra fa tsy maintsy misy ady natrehanao teo ny fanontaniana mipetraka dia zao maninona ianao no nandeha tongotra satria ny tongotra iny tena narary be mihitsy ny tongotra iny ohatra tsy afaka nandeha mihitsy dia afaka nandeha tongotra androany noho ny fahasoavan'ny tompo nahazo hery
mpandresy zany navita nandeha tongotra zany. Nisy ady zany tao adiny mpandeha tongotra zany ny ady nataonao tao ohatra ho azay ohatra zany zay fa nisy ady zany matomana iny mpandresy. Ka eto zany raha vao miresaka ianao hoe Kristy naharesy ary mbola resy dia ady ny resahana eto zany. Ka amin'le resaka ady resahana eto dia ny zavatra tenena ary zao hoe ady amin'izy ary no atrehana zany. Ady ny Kristy sy Satana zany io ady io. Ady ny Kristy sy Satana ary nanomboka ho viny io ady io. Dia raha mijerytsika any amin'ny Genesis efa taty amin'ny Genesis no nanomboka zany io ady io. Aty amin'ny Genesis zany efa nanomboka izy io zany. Genesis toko voalohany toko 7 azafady 5:10. Genesis toko 7 5:10. Dia efa nisy faminaniana sady mikasika an'izy io zany ny amin'ny taranak'Eva. Dia zao no teneny ato 5:10 fa Kristy ny resahana io nefany. Dia hozy izy dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Izy anoritoro ny lohanao. Izy moa no ampifandrefesana tamin'ny vehivavy teto zany. Dia le Satana nge no resahana eto amin'le vehivavy. Satana sy le vehivavy no resahana eto. Izy ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy. Le menarana zany io. Ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony. Satana zany dia zao. Ianao zany anitsaka ny Satana ny etapin-doha ianao satria fahavalonao zany Satana. Izy manohatra ny fahamarinan'Andriamanitra, manohatra ny tsy marina izy, manohatra ny fahamarinan'Andriamanitra izy, manao izay tsy rariny izy. Izy le tonga tao Efesosy io, le tonga manao fampianaran-diso, mampiasa olona mitondra fampianaran-diso, mitondra fikorotanana. Le ambodimasika, le apôstôly sandoka, izy io miafina ao ambadika andreny satria manana izay miaraka aminy koa ke Satana. Dia izay ny asan'ny Satana. Izy an'iny anoritoro ny ombelay tongonao izy. Fa ianao kosa n'iny anoritoro ny lohany ianao, hitsahanao ny etapin-doha satria nahoana manizy ny hitsahanao fa valo efa resy ange izy. Ianao anitsaka azy. Fa izy zany eo ihany mandra-pahafatiny zany. Mandra-paharingana azy tanteraka dia zao izy tsy maintsy hanafika foana izy. Zany hoe misy ady foana zany amin'ny devoly. Mandra-piavin'ny Kristiana eo amin'ny raolanitra. Tsy maintsy misy zany zay. Adin'ny Kristiana zay satria ny pomban'ny devoly dia tsy maintsy misy manaraka azy eo. Ny pomban'Andriamanitra koa dia misy. Dia zao miady ady zany ireo. Ery anankiroa zany ireo. Io zany le antsoina hoe grand conflit na hoe ery mifanandrina. Adin'ny Kristy sy Satana dia miapaka amin'ny taranan'ny Kristy sy ny taranaky ny devoly. Ianao izy anoritoro ny lohany. Izy anoritoro izay mihitsy ny tena azafady. Zao mantsy tsy hoe anoritoro ny lohany fa izy izy anoritoro ny lohanao, zany hoe tsika zany anoritoro ny lohany. Fa ahoana kosany? Ianao kosa anoritoro ny ombelay tongony, le ratsy kosa anoritoro ny anaikitra apiketsika anao marary aty, enontsika marary ny zavatra ataony fa tsy hoe tsy marary. Fa ianao anitsaka azy ianao. Fa izy anao izay mamparary ianao anoritoro ny ombelay tongotrao izy. Dia raha Satana sy Kristy zany no miady, ery no mifanandro. Dia zao ny partisan Jesosy ny pomban'ny Kristy sy ny partisan devoly miaraka amin'ny devoly ihany koa zany dia zao miady. Miady zany ireo, tsy miaraka ireo, tsy afaka miaraka mihitsy zany ireo, tsy afaka miaraka ireo zany. Fa ny eritreritra androany io mba eotra indray ny fampianarana mba ho vita androany ity resaka le hoe soavaly fotsy ity. Mbola tsy vitantsika indray zany dia amin'ny manaraka indray zany tsika manohana izay. Dia toizantsika izay fampianarana mikasika ilay soavaly fotsy izay amin'ny manaraka dia hiaraka hivavaka tsika hisaotra ny tompo ary. Hivavaka tsika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao zay. Mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo fa afaka mbola nianatra ny teninao sy nandinika izany zay tamin'ity an'ity. Tsy tamin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Koa dia mana-masinana raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io.
dia apetraka sady eo ampilatananao reny fotoananay no avy no karaha tsisy arombaka anizany eo ampilatananao ary apetraka eo ampilatananao koa ray ny fiainanay ka ao karaha ny sitraponao ny tanteraka aminay dia arovy izay Andriamanitra ao amin'lozy sy amin'ny ratsy rehetra ny eniny amin'ny ran'i Kristy sy ny anjelonao masina amin'ny anaran'i Jesosy ny andratanay izao vavaka izao reto anatrehanao. Alleloia. Amen. Dia izay indray fotoanantsika ary tamin'ity an'io ty isaorana ny tombony zavatra rehetra. Baibai daholo.